Jeneraly Ravalomanana sy Valery Ramonjavelo mifanaraka amin'ny lalàna ny Tsaraina azy ireo eny amin'ny pakeny araka ny voalaza hatrany ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena ko mitiandro androany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raha rampitsarana any Jeneraly Ravalomanana sy Valery Ramonjavelo ny tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Toliara no giazana ireo vary simba izay manodidina ny 80 tonnes avy any Toamasina any. Camion misy roa no nitondra ireo vary simba manodidina ny 80 tonnes avy any Toamasina ireo izay tonga tany Toliara ny aliny sabotsy 9 febroary 2024 lasa teo iny. Voalaza ihany koa anefa fa tsy nisy ny fahazahon-dalana hitondra ny vary avy amin'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana na DRCC Antsinanana izay fitsipika tokony harahany izay rehetra mitatitra vary toy izao ireto camion izay nitondra vary ireto. Efa nigazan'ny tompona ndraikitra moa ireo vary ireo tamin'iny alatsinainy iny. Magaga ihany izy tia ny vary izay tsy mitsahatra miakabidy nefa dia mbola maro ihany ireo vary izay minia tsy amidy mihitsiny fa avela ho simba fotsiny ao dia rehefa simba amizay vao hoe ndeha amidy amizay sy ndeha haparitaka manerana nosy. Faritry ny cité ankehitriny narodana ireo trano izay miorina tsy ara-dalàna. Niroso tamin'ny fandrodanana ireo trano tsy ara-dalàna miorina ao anatin'ny faritry ny cité izay fonenan'ny mpianatra Chaine ny commune ny Antananarivo renivohitra tamin'iny herinandro iny. Tsena sy fivarotana amin'ny hazo avokoa ireo narodana ireo. Ny faritry ny cité izay tsy azo hanorenana fotodrafitrasa manokana ary ny mpianatra ihany no tokony toetra ao anatin'izay faritry ny fonena ny mpianatra izay. Nefa tadidio fa maro ihany ireo trano izay miorina tsy ara-dalàna ao anatin'izay toerany cité ny mpianatra izay amin'izao ankehitriny izao fa ireto trano hazo ireto ihany mantsy zany no sahy narodana ao anatin'izany rehetra izany fa ho arantsika eo no mety hotohiny izay fandrodanana manaraka eo. Trafika na sokatra indray lehilahy misa 3 nahatratrarana sokatra 70 isa voasambotra tao Toliara tao. Loharanobavao avy amin'olona tsara sitrapo no nahatratrarana anireto lehilahy misa 3 izay nahitana sokatra misa 70 ireto taorian'ny fisavana ny toerana izay nisy azy ireo tao Toliara tao. Efa tambazotra mpanao trafikana sokatra mihitsy ireto olona voasambotra ireto ary misy fandraisana amina heloka bevava sy ny famotsimbola izao rehetra izao. Fiaraha-miasa teo amin'ny DRED Antsimondrefana sy ny police pirenena unité d'intervention rapide ao Toliara no nahafahana ny sambotra azy ireo tamin'izao fatratraran'izy ireo izao. Mitony fanatiadiana mahakasika ity raha ity any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Tsara ho mariana trano fa voararany lalàna izany hoe fanondranana sokatra sy ny harem-pirenena antsokosoko izany ary tena mampigadra sy mahavoasazy izany rehetra izany. Ndremanjary Jean André tsy nikeny ACC ny tohizan'ny fisitrahany ireo tombontsoa amin'ny mahafilohan'ny Sénat pays azy amin'izao ankehitriny izao. No lavin'ny fitsarana avy mampalanam-panorenana ny fangatahany filohan'ny antenimiran-doholona izay mpisolo toerana teo aloha Jean André Ndremanjary. Ity farany izay nangataka ny mba hitohizan'ny fisitriana tombontsoa izay mifandraika amin'ny asan'ny filohan'ny antenimiran-doholona sy ny questeur. Fanampin'izany sy nampatsiahy ny ACC fa efa tapitra tamin'ny 12 janoary 2024 lasa teo iny ny fampitompiasan'ireo loholona sy ny birao maharitra izay tsy azo navaozina na no halavaina intsony. Tsy midika ho fihitaran'ny fitompiasana ny fanohizan'ny filohan'ny antenimiran-doholona mpisolo toerana sy ny questeur ny raharaha eny amin'ny antenimiran-doholona. Tsy azo raisina araka izany ny fangatahany Andriamatoa Ndremanjary Jean André hoy ny ACC hatrany. Etsankilan'izay voatendry ho lehibe ny faritra Vonjomaika ao fitovinany nandrisany filan-kevitry ny ministra tamin'ny talata 3 martsa 2024 i Andriamatoa Razafitsiandrofa Jean Brunel. Marina fa efa solombavambahoaka ny kongo izy teo aloha ary isany sahany teny ireo tsy nety nataony fitondrana rajoelina tany kongo tany ity Andriamatoa Jean Brunel ity ka nanomboka teo no nisy ny disadisa sy ny ady teo aminy sy ny fitondrana izay notaritiny Andriamatoa Andry Rajoelina. Voatendry ihany koa Jeneraly Miandrosoa Olivier izay voatendry ho lehibe ny faritra Vonjomaika ao Antsimondrefana nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny andro ny talata izay hatrany.
Etsankilan'izay voatendry ho lehibe ny faritra Vonjomaika ao Menabe ihany koa lieutenant colonel Onesphore Philippe nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'io talata io hatrany. Maromaro araka izany ireo manamboninahitra no voatendry ao anatin'izay fanendrena ho lehibe ny faritra izay amin'izao ankehitriny izao ka mirary azy ireo havita be amin'ny deda manandraikitra izay sahanin'izy ireo zay. Diplomasia tapitra ny femptom-piasany solotena manokana ny filohan'ny voameran'ny vondrana afrikanina ao Madagasikara ao. Ny zoma 17 febroary 2024 lasa teo iny no raisin'ny ministra Raharaha-mbahiny Christine Razanamaso Ramatoa Alice Zumukunda izay solotena manokana ny filohan'ny voameran'ny vondrana afrikanina ao Madagasikara ao izay tonga nanao veloma rehefa tapitra ny femptom-piasany izay naharitra 2 taona be izao. Mahatsikaritra i Ramatoa Alice fa mandroso ny fanavaozana na ny refondation indrindra ny fandraisana ny tanana ny fitakian'ny vahoaka sy ireo fanavaozana ara-panjakana izay efa andalana ny fanatanterahana azy amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana hatrany. Nanamafy ny fahavononana ny hanohy ny fiarah-miasa akaiky amin'ny vondrana afrikanina ny gouvernemanta malagasy eo amin'ny lafiny fandriampahalemana sy ny fitoniana ary ny fampandrosoana. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika anity resaka Jeneraly Ravalomanana sy Valery Ramonjavelo ity. Mifanaraka amin'ny lalàna ny hitsarana azy ireo eny ampaky hoy ny ACC hatrany. Ao anaty fanapahan-kevitra tamin'ny andro ny 3 martsa 2024 dia manambara fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fahefan'ny pôle anti-corruption na ny PAC hitsara ny Jeneraly Ravalomanana sy ny ministra ny fitaterana teo aloha Valery Ramonjavelo. Mampatsiahy ny ACC fa araky ny andininy faha 13 ao amin'ny lalam-panorenana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta dia tokony ho tsarainy ny haute cour de justice. Ny fitsarana ny Jeneraly Ravalomanana eny amin'ny PAC ihany koa nefa ny ankilany tsy mifanohitra amin'io andininy faha 13 io ao amin'ny lalam-panorenana io ka tsy voatery ny HCG no hitsara azy araka izany. Na izany aza dia marihina fa ny heloka mifandraika amin'ny kolikoly sy ireo heloka mitovy amin'izany dia tsy azo heverina ho mifandraika amin'ny fanatanterahana ara-dalàna ny andraikitra amin'ny maha-ministra ho an'ny ministra ny fitaterana teo aloha Valery Ramonjavelo izany rehetra izany. Noho izany mbola azo tsaraina eny amin'ny PAC ny tenany noho ireo fiampangana azy isan'izany ny raharaha boiny na 767 izay misy 5 lasa tany Iran tamin'ireny fotoana ny fitondrana teo aloha ireny. Midika izany fa mety azo tsaraina araka izany ireto olona fitondrana teo aloha ireny ka asa raha ahoana marina no mety ho iafaran'izay ho fitsarana azy ireo eny amin'ny PAC izay. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.